Resaka fohifohy a. Resaka fohifohy. Aiza daholo tsika rehetra. Somary atao fohifohy ny resaka eto. Faly miarabantsika rehetra. Fohifohy ny resaka eto. Aiza daholo. Nisy fanontanianareo zay mikasika ana be dia be ao amin'ny MP dia tsy voavaliko amin'ny MP izy fa ialako tsiny indrindra. Aleo ataoko eto ny valiny. Fanontaniantsika rehetra ao hoe Madame Lewis hitanao ve io Rosy io lasa mamory vahoaka io koa? Salama kokoa. Lasa mamory vahoaka koa io Rosy. Zay zany fanontanianareo rehetra ao. Dia be dia be nareo nandefa an'ilay izy tao dia hitako narako iny ny olana vorony tao tena niteny hoe bon manohana ny fitondrana. Voilà, zay zao no valiko eto. Fa anisy resaka kely fotsiny aloha mikasika an'ilay message maro izay nipublieko. Tsy arotro le izy. Aza manahy nareo fa tsy zany mihitsy amin'ireny non. Za alohany hiteny eto dia efa misemefie. Misemefie za hoe tsy maintsy misy anopa. Tsy maintsy misy anopa. Tsy maintsy misy tsy tia io zavatra resahako. Na dia ananatra toy n'inona za, na dia anentana za hoe aza manopa olona, aza miteny razan'olona. Tsy maintsy misy contre io satria tsika tsy voatery hitovy hevitra daholy. Tsy voatery. Na anentana za hoe aza manopa olona, aza mitonona razana. Misy olona fa voatokana amin'izay zavatra zay. Misy olona fa voakarama koa amin'ny zavatra zay. Misy olona fa tena natao mihitsy hoe andrangitra an'izay zavatra zay. Ka na anentana za eto hoe aza manao an'izany, aza mitona razan'olona moa. Rehefa angataka an'izany ary amin'ny fitondrana sady za mbola misy procédure be. Dia mbola voaopa foana za satria tsy zay ny tanjon'ilay olona. Le olona tsy mila filaminana zany. Na hitatatata eto aza. Fa ny resaka ho ataoko eto dia ho an'olona manan-tsaina. Fa tsy ho an'ny olona dala. Ka raha ohatra miteny nareo hoe aza manamy reny, aza rarahina reny efa tsy ny raha-deny meloha za. Alohan'ny teny manentana ny olona an'ireny zavatra reny hoe aleo tsy misara-bazana. Tsika vitsy, tsika gasy. Tsisy hoe aty ary izany fa gasy tsika, malagasy tsika. Efa niomana mialoha za amin'izay zavatra zay. Faharoa, za zany dia te hanentana koa zany ho atsika influenceur. Te hanentana ho atsika influenceur. Aleo rehefa ohatra ka aneho hevitra tsika, aza asiana teny ratsy. Satria ny olona normalizen'le olona le izy. Everin'olona hoe izay zany no fomba fanehoan-kevitra satria tsika koa ne mpampianatra. Mampianatra tsika. Dia aleo tsika zany mba tsy teny ratsy. Jereo lasa manao an'izay daholo ny olona rehetra zay maneho hevitra lasa miteny ratsy, lasa maniratsira. Za zao tena tsy mitovy hevitra, misy zavatra tsy mampitovy hevitra amiko amin'ny fitondrana io, fa za mbola tsy ninsulté an'io. Fa zavatra tsy tiako ataony no teneniko. Amiko zany ny hevitra no miady, fa tsy tsika rehetra. Za tsy manana olana amin'ny président Mikael, za tsy manana olana amin'ireo fitondranareo olana personnel, fa ny hevitra hitondrana amin'ny Madagasikara no mampiteny ahy. Ianareo manompa anahy za tsy manana olana aminareo hevitra zany no ampidintsika eto. Zay mampalalaka ny commentaire ao. Atao avao zay hevitra anao. Fa mba ezana zany mba azasiana teny ratsy. Zay le izy. Raha tsisy ny fiadian-kevitra tsisy zavatra androso eto fa ho eto ampahendrena. Tsika influenceur tena hoe anisan'ny mpampianatra. Satria tena onvoan'ny publika mihitsy ny réseaux sociaux tsika no miteny. Be dia be ny mpiaino tsika. Dia mba ezana zany tsy asiana teny ratsy. Mba hampianatra ireo vahoaka reo zay miaino antsika reo. Iverina amin'izay ary eto. Nareo misy manontany anahy reo amin'ny MPBDB mikasika ny Rosy. Namory vahoaka i Rosy. Tsy haiko vahoaka nambany tanàna, tsy haiko inona daholo izy ao. Dia m'identifie anahy dia envoyenareo aminahy foana le izy. Hitako iny. Nanontany hevitro nareo za tsy andeha anontany hevitro Rosy akory
Efa ahoana io? Oui, za miresaka am'Rosy. Miresaka aminazy efa ela resaka fiaraha-miasa. Oui, salama le. Resaka fiaraha-miasa eo amin'ny vahoaka surtout. Za mitety an'io arrondissement rehetra Antananarivo rehefa miasa de fampikontacta andreny indrindra moa sy fa tamin'ny mana député azy. Fantatro tsara izy ary mahafantatra izy. Fa tsy nanontany aviany aho hoe inona moa ty zavatra ataonao ty. Henoko mihitsy hoe miaraka amin'ny fitondrana. Fomba fijeriko manokana ty kasika ny Rosy sy ny olona orona. Voalohany aloha raha molo vahoaka anankiray ianao am'izao situation zao, tsy azonao tenenina mihitsy aloha hoe manohitra ny fitondrana za ty. Tsy azo atao zay, sinon anao tsy afaka hamory vahoaka zany. Na inona hevitra politika anao manokana, na inona, na anohatra anao na anohana anao tsy azo teneninao de hoe tsy manohana ny fitondrana io. Logika be. Raha ohatra ka nitenen'izay ny olona niaraka tamin'ny Rosy na i Rosy ary, logika be. Atao ahoana moa zany hamory vahoaka ka hiteny hoe tsy miombon-kevitra amin'ny fitondrana io. Zay zany teneniko anareo manontany aho hoe ny aviko mikasika ny Rosy namory an'ireo vahoaka reo. Tsy haiko hoe inona ny fomba fitondran'ny Rosy an'io vahoaka io fa voalohany tsy afaka anao an'io Rosy raha tsy teny hoe manohana fitondrana aloha. Zay. Tsy maintsy miteny manohana fitondrana raha te hamory vahoaka. Zay zany ny situationtsika zao. Raha za koa ny tamin'ny plasiny tsy maintsy nanao an'izay na inona stratégie politikako tsy maintsy ny déclareko manohana fitondrana aloha mba ahafahako mamory vahoaka. Za manokana zay, za tsy mahay ny Rosy. Tsy azo atao ny mamory vahoaka amin'izao fotoana zao ka tsy hiteny hoe manohana fitondrana. Ao mila micomprendre tsara nareo ny tiako tenenina. Satria anontanianareo mikasika ny Rosy manko de za tsy mbola nanontany avian'ny Rosy eto fa ny fomba fijeriko. Tsy azo atao ny mamory vahoaka raha tsy miteny hoe manohana fitondrana. Fantanareo tsara reny sambosambotra sy tonga direct be reny. Normal be izy raha teny hanohana fitondrana. Na inona hevitra politikany, na miaraka amin'io tokoa izy, na inona. Tsy maintsy miteny aloha hoe manohana fitondrana raha te hamory vahoaka. Aza manao hoe aza mieritreritra hoe namory izy na tsy namory izy. Fa jereo ny zavatra ataony samy miara-mahita tsika eto. Faharoa, ny aloha fa rehefa tsy niteny fotsiny Rosy hoe bandeau rouge de mety amiko. Satria le bandeau rouge tena efa maloto. Rehefa tsy niteny fotsiny Rosy hoe bandeau rouge mety amiko. Le bandeau rouge zany tena midéclaré mihitsy hoe raha vao mikitika an'io président io, ahita aminay nareo, fampitana antsika, andao tsika ho eny an-kanja fampitana. Le bandeau rouge manohana olona fa tsy manohana firenena. Le bandeau rouge manohana olona fa tsy manohana hevitra. Le bandeau rouge natao an'ny président fa tsy natao an'ny vahoaka malagasy. Le bandeau rouge milisy naorina hiaro azy manokana fa tsy hiaro ny firenena. Jereo daholo reny bandeau rouge rehetra reny. Zay mikitika ny président ozy izy. Fampitana. Za tsy nahita ny zavatra nitenen'ny olona naoriny Rosy hoe navorony hoe zay mikitika an'io de anay nareo androany. Tsy naheno Tsara aloha zay amiko. Tsara zany amiko. Rehefa tsy nanao bandeau rouge fotsiny Rosy de fa ozy hoe saotra Rosy saotra. Ve mbola misy olona manam-panahy eto. Mety miaraka amin'ny fitondrana ho izy ary niteny an'izay zareo toa miaraka amin'ny fitondrana. Fa rehefa tsy bandeau rouge fotsiny de fa merci. Fahatelo sa fahaefatra. Fomba fahafantarako an'i Rosy olona akaiky ny vahoaka izy. Akaiky ny vahoaka. Indrindra fa ny vahoaka madinika. Za mbola tsy nahita ny Rosy hoe namory hoe olona ambonimbony anarifa ny azy ataony anarana mihitsy hoe ambany tanàna. Dika zay ny anazy miainga avy amin'ny ambany. Miainga avy amin'ny ambany ny anazy. Ary tsy hoe miainga avy amin'ny ambany fa tena ny olona ambany mihitsy. Za impiry niasa amin'ny 4e arrondissement iny tena le olona le farany mafiady reny ny azy.
amiko zany fijerena akaiky ny vahoaka zany, manakaiky ny vahoaka majinika, ka tsy rosy mihitsy no eritreritra raha ny fomba fijeriko azy handeha hanimba an'ireo vahoaka madinika, handeha hamono an'ireo, hampihorohoro an'ireo. Zay ny fomba fijeriko raha diso moa fomba fijeriko afaka miteny monsieur le député Memboninahitra, afaka miteny moa izy hoe tsy mitovy mihitsy ny fomba fijerintsika madame Lewis, fa zay ny nahafantarako anao aloha zany hatreto. Ny nazy vahoaka majinika, ka raha ohatra olona mieritreritra ny fahorian'ny vahoaka majinika jusqu'am'izao, mino fa tsy handiso fanantenana zany, tsy handiso fanantenana vahoaka zany. Ny fahafantarako ny Rosy sady ampivoatany no tanindrana, manana balizy tsara zany, tsy Rosy mihitsy ny andeha andrangitra atopoko, tsy Rosy jamais. Raha fahafantarako azy tsy manana toe-tsaina an'izay izy iny, manomboka rapitso ny tsy haiko sy ny afaka pitso, fa hatreto aloha dia mbola miteny hoe aza manahy, manana ny foto-kevitry ny manokana iny olona iny. Rehefa tsy nanao bande rouge fotsiny izy dia fa ça va zay. Fa efatra Rosy zany mila vahoaka zany, sady eo amin'ny tontolon'ny mpanakanto izy amin'ny kanto sy ny resaka politika, miankina amin'ny vahoaka zany. Dia ozy nareo diso fanantenana, raha hoe mieritreritra ho diso fanantenana nareo, raha miahy nareo samy tsara eto tsika ne, samby tsara azy tsika raha manaiay nareo, fa Rosy zany mila vahoaka zany, olona akaiky ny vahoaka zany, tsy maintsy mitady vahoaka zany, ary ny fiainana hatramin'izay tena miainga avy amin'ny vahoaka foana. Ka hatreto aloha dia ny azo tena hoe aza manahy, fa tsika anie samby eto samby mijery. Za raha tany Madagasikara koa za tena mety sako ny tenao, fa tena nanao ohatran'io koa za, zay fikambana zay eritreretiko atao resaka vehivavy manaraka raha-pirenena. Ny firenena tonga dia miainga avy amina reny, foteny reny. Dikan'izay tsika vavy tena manana andraikitra goavana eo anatrehan'ny firenena. Ambany tawina andeha fianarana, voilà, tsy reny mihitsy ny andeha hamadika sy andeha andrangaranga adipoko zany. Za aloha mananteny ary mino amin'ilay commentaire anao ty ny ako novaliko hoe ambany tanàna reny fa nandeha fianarana. Bien sûr, za mbola tsy netany ambany tanàna ka hoe nanompanopa nanao an'izao, ary zay foana mampiteny ahy eto. Fa za ndray moa zany mahazopa, mahazo resaka hoe teny ratsy be za tsy afaka mierina zay satria tsy zatra ny vavako zany. Na raha ohatra za koa tao Madagasikara namory olona koa za, indrindra fa tsika reny, tsika vehivavy, ny firenena dia miainga avy amin'ny fototeny hoe reny. Dikan'izay manana andraikitra goavana tsika, ary zay tsy mampitsatra ana amin'ny teny eto, manana andraikitra goavana tsika, mila mandray an-tanana. Tsy maintsy namory ianareo anefa za tsy avoavory ianareo raha tsy mody miteny hoe miaraka amin'ny fitondrana, mba tsy tenako zavatra be dia be eto. Samy manana stratégie politika anio, nareo samby reo ambony ao tsy mifanaraka, nareo samby 10 lahy io efa nisy menace grenade daholo anie tao tsy mifanaraka io. Nareo samby anatinao misy zavatra be dia be tsy fanarana, fa mbola tsy miteny aloha satria ny antony bon nitongavana any amin'ny fifidianana fotsiny aloha satria zay name mission ny colonel eo. Zay samy manana stratégie io. Ny an stratégieko zao dia mampafantatra anareo vahoaka ny zava-misy marina. Inona ny zava-misy zay azahoako opa latsa eto, fa asimeko io. Bon, ohatran'izay zany zavatra misy namaly ny fanontanianareo mikasika ny Rosy izy nazavazavaiko teo normal be raha hiteny izy araka amin'ny fitondrana izy, satria ahoana moa zany ahafahana mangorona olona anankiray manangona olona anankiray raha tsy miteny iaraka amin'ny fitondrana, mba hialana ny
tsy fahazahoana alalana na iza io. Zareo moa ny tena hoe miaraka amin'ny fitondrana hevitra ny manokana iny, fa raha ohatra ka morola zany raha tsy déclaré an'izany hoe impossible zany raha ny situationtsika ao, na anohana anao na tsy anohana anao tsy maintsy midéclaré an'izay, tsy maintsy miteny an'izay. Fa manatsaina daholo reo olona reo nandray fiteny milaza miaraka amin'ny fitondrana miaraka tamin'ireo solo manatsaina reo, matoky sy mino dia aza manatsika rehetra. Makasitraka indrindra misy zavatra saika adiny kely nanontany aho hoe ahoana moa ny fandendresaka bourse San Diego ty, de misy mamaly am'izay aho hoe zavatra 40 taona fitondrana 40 taona simba neny tantanan Mikaela io de bourse San Diego ny resahanareo androany. De ozy aho hoe ka inona nidiranao raha fantao 40 simba io firenena io, miandrasa firenena vanina de mandray anjara am'izay fividianana de milatsaka, fa tsy zany no excuse. Ny zavatra tiako tenena fotsiny natonga anao hoe réglé ve io bourse San Diego io zao ny votovorona zao io efa migrevy koa. Mpianatra ny votovorona mandefa message aminahy ty hoe madame io sy tena problème na sakafo anay tsisy. Mahontsa. Mpianatra votovorona. Mpianatra Diego zay natonga na mpibany io, mpianatra Diego. Hany mihitsy problème madame io sy problème anay ato, hany, sakafo. Tena mafia. De nanontany am'izay ny publier hoe efa otrinona kay moa ny bourse ny mpianatra. Otrinona kay ny bourse ny mpianatra isam-bolana. Tokony mahay ny prioritera ny fanjakana. Ohatra, raha za zao ny tamin'ny plasiny, raha za ny concerne, za tsy otiny. Nareo manko ny tena tokony ianao ny concerne tamin'ny voalohany. Tsy otiny mety zany nampidirin'ny prison voalohany. Mety itiana hoe président. Misy ange zavatra lara-pahameny. Toliara zany manana anjara manokana zany azo atao tsara. Fa alohany anao fetsika misakafo ve aloha le vahoaka. Ny tena izy hoe ny tanora ny tena omena sehatra. Na ny tanora raha tsy misakafo na ny karamany raha tsy azo ny bourse mba imotivena satria reo no avy ny firenena. Question bourse. Bourse. De hoe anampitomboana 20%, atratra tsy lafo ka tsoy ireny lahy. Atratra tsy lafo ka tsoy ireny lahy. Tsy nampananara hoe mieritreritra hoe io kely io de réglé eo aloha mba aloha saleky izy hianatra isakafo satria ireo no avy ny firenena. Ny anareo no vita foana. Vita foana ny anareo. Fa ny leky izy. Réglé io, raha alohany anao fety na anao zany alohany anao irevy anao tokony mametraka sakafo amin'ny vady aman-janaka anao aloha. Fa tsy hoe mandeha mirevy anao zany de ny anao tokantrano tsisy hanina mitovy am'izay nge zavatra ataon'ny colonel. Andeha midansy tsapika anao de ny zanaka anao ary ny zanaka malagasy tsy sakafo na mpianatra ho avy ny firenena mitovy am'izay le izy. Nisy resaka vehivavy ty itarikely izy mpanohana be any fitondrana izy ty. Mpanohana be any fitondrana ty vehivavy ty. Petraka manakaro ao zay. De hoy izy tamin'ny président Mikael tany Antsoliara tafomea tamin'izay. Matetika mindraindray izy miditra amin'ny MPK ao izy mikomante amin'ny contrana ao izy. Fa za moa tsy de ahoako reny satria samy olona manana heviny. Tafomea tamin'izay tamin'ny publication. Mety ozy ny président io. Sisy raha iny président zany aby. Aleo ny elany manao sapikary. Eto asika mianakavo ozy mandeha miaro anazy amin'ny Facebook amin'ny resaka ataon'olona eto. Ozy le vehivavy mipetraka manakara io. Mety ny président. Ny alany eo tsika aleo nanao sapikary. Mety ny anazy ozy izy. Za koa zany ozy izy raha za zany mana problème be. Ny tokony ataoko ozy izy tokony mandeha mamonjy THB tory koa fa de sisy raha iko an'izany koa. Zay ny nataony. Panohana anazy io raha za koa zany ozy tokony ny ataoko ozy izy raha misy problème koa ozy ny anatin'ny tokantrano angamba na aiza tokony ny alako nandeha namonjy THB tory de mireva avec THB. Panohana anazy olona io dikan'izay zany na manohanao zany misy somary manongo tena kely nampanohana anao. Jusque zao le olo mbola manohana anazy. Dikan'izay zany misy olona matsapa hoe misy zavatra indro kely ao anatiny ao.
fa tsy andehanao ifety azy zany nefa ny ao tokantrano tsisy ny zanaka malagasy tsy misakafo de lasa anao ary de avy eo excuse am'izay zany avy eo hoe zavatra efa 40 taona zany borsa zany nisy problème foana de inona zany ipetrahanao tsy amaolana tanao zay le raisonnement zay teneniko anareo ianareo mpanoa anazy de mba maiza koa nareo miresaka fa ianareo ihany mandetika anazy io le fomba firesahanareo na aleo nareo tsy miteny de zay misy manohatra reny nge ny raisina lesony fa firenena tsisy mpanohatra zany any akady zany ny zavatra tenenina eto de karazany conseil any président hoe aza makary tandre manina anao manao anty raha olona misaina raisina reny fanakianana reny mahatsara zavatra fa ny anareo rasina fahavalonareo zahay opanareo amin'ny razana zay mba misaina ianareo mpanoa anazy mihitsy ny tena mandetika anazy ny commentaire nareo jereo nge manala baraka anazy izy efa tsy hainy zay ny zavatra tokony ataony faranareo manompa olona mitondra razan'olona izy koa moa zany ny atao sisa de miaro ny tenany manangana bandeau rouge de ozy le bandeau rouge hoe zay mikitika ny président io ataonay an'izao mba tsy za tsy teteny ratsy eto ny vavako ty tsy natao hiteny ratsy mihitsiny zay mikitika an'io zay sisa raha olona natoko tena raha olo marina tsisy tokony ilana any reny miaramila malagasy ny forsa malagasy efa ampy fa inona ny atahoranao mahatonga anao manangana milisy isaparitra nahita zao ny fianaratsoa teo tsy fianaranao tsy ray manontolo contre daholo ny fianaratso ray manontolo aninona zany lisany leka aninona zany lisany na bandimy la fotsiny ozy le commentaire sasanao asaiko miataka lisany maty lisany fa hano aloha le vola hano aloha ny olona fianaratsoa le vola fa tsisy ampirorony lisany eto ohatrany hoe mizavatra tena tsy normal ataony eo de tena tsy milamina ny sainy de farany voatery manangana milisy isaparitra zay ny fandraisako azy voilà fa zay résumé kely fotsiny hoe bon manaka ny rosy za aloha treto rehefa tsy bandeau rouge de efa mety amiko rehefa tsy bandeau rouge satria tena reny fahavalo ny malagasy reny manoana olo tokana manoana président c'est tout fa tsy manoana fampandrosoana mazay mahatonga reny mampihorohoro mena vola reo de zay manoana amin'ny président zay mikitika an'ireo zay ny bandeau rouge zay ny bandeau rouge de misady rese aty am'le foka ampivoatany am'izay menansy satria mieritreritra hoe côté tya de mety ny ampivoatany tsy tia ny tia zay ambany be zany fisainana zany ambany be côté hoa tena nazon'ny président Rajoelina vato be dehibe aza mieritreritra mihitsiny aza mieritreritra an'izany nisy fifidiana fanesy teo tena misy lany ra valomanina côté anampanjany azy firy ny côté ny latsaka teo président république fa tsisy lany fa mbola leon'olona manoana an'ity président ampivoatany ity miankina amin'ny fahendrena fitantanana ary manana safidy mazava be ny côtier tsy voatery ho forsena ohatra voatery vamata ohatran'io ny côtier manam-panahy ohatran'ny olona rehetra fa tsy hoe joena sentiment amin'ny resaka hoe rasy zay ny zavatra resako kely eto ka ny tiako tenenina hoe mba mahaiza ny zavatra prioritaire alohan'ny anao balle tsy haiko isindray zany ohatra tsy haiko ina fomban-drazana indray tena za miresaka tsapiko azy za tena andiavino tamin'ny fahakeliko mba alohan'ny anao fety alohany andeha anangonangona ataonao eraky ny tanàna mba réglé aloha fa le tan'olona zainao prioritaire nge tsy misakafo question bourse firy ny dépense atoratoraka anao eraky ny tanàna mba réglé io raha ohatra ka ny excuse hoe zavatra efa hatramin'ny 40 taona io tokony tsy niakatra teo raha tsy avovany io fa inona zany ny akarany io vaolana ny ilain'ny malagasy vaolana
mahavovaolana ve mataonao safidy akatreo diky zay hiatrika an'izay ianao vonina fa tsisy olona nery anao miakara eo akory fa ianao no te hiakatreo de asimeo de mahaiza hoe aiza ny lara-pamena fa raha ny olona amin'ny Madagasikara ko tsy moramora ary tsy kilalao io tsy andrakandrana satria isika tena anatin'ny fahantrana zao ary zay ny afantanao inona ny tokony lara-pamena fiarahamonina mirindra aloha miainga amin'ny farany ambany ny sakafo resaka sosialy zay ny tenenako foana mba mamandraisa micro kely anao président de teneny hoe ity resaka fédéralisme sy anina ty mba mandraisa micro anao satria reo olona zay manohana anao tompo de tena mivily lalakafa mihitsy avy alao io fa io aloha ny ao de io no antanteraka an'le fédéralisme de mba tiako zany mba ianao mandray micro hoe vahoaka ny firesaka fédéralisme dia zao ny etapy ahafahana mantanteraka an'izay ny mahamety sy ny tsy mahamety azy am'izao situationtsika zao azavanao de samy maheno ny mpanohatra sy ny mpanohana anao reo olona manompanopa razaon'olona reo atanky hoe kristianina tokony anao sarotiny voalohany am'izany Andriamanitra tokony tsy manavakavaka ary anao mba ahoana mba inona zany ny geste nataonao exprès ny biblieko iny zavatra fa feno ato biblieko mihitsy niny mana cybercriminalité tsika afaka jerena tsara ao iny afaka jerena tsara manana an'izay tsika mba tiako anaporofoko hoe zao ny fitondran'le olazy de anao zany mandraindraiky ataonao lesona ho an'ny sasany mihitsy reny ny zavatra biblieko iny ataonao lesona ho an'ny sasany iny aparinao ny lalàna zany ny s'adresen'olona amin'ny fa jereo ny razana anaovan'olona anazy eo ny fitontonan'le razan'olona zay efa ny teneniko matetikety hoe non tokony ianao nandraindraikitra hoe iza iny olona iny ataonao lesina ho an'ny sasany mihitsy reny tokony ampidirina any am-posy mampizarazara amin'ny malagasy avoakanao publika hoe ity le olona nanao resaka nanimbanibazimba razan'olona be de be ny olona aby tena milaza misy akaiky anao akaikiny io madama anao io negocie amiko aloha de rehefa tsy resy lahatra za de raikitra ny mpavariraraka sasany tena ho avy hosy aty anao aty anao ody aty tsy maintsy ody aty hosy aty anao nga tsy tonga Madagasikara eto zany ny ataony zareo anaro mba tsy anaovany sasany nany andaniny ankilany de tokony sazina ny olona ohatrany reny mba inona zany ny andraikitra anao inona tsisy dikan'izay d'accord anao zany am'ireny raha anao tsy d'accord tokony ny foananao le bandoro satria reny mihitsy ny tena gravy ao au contraire anao mbola manangana foana isa-paritra ina tokony nareo za ve no ataonareo conseil efa enareo tena zany tokony ianao ny concert ny tao ngamba tsisy raha nanjary tao za kosa hoe za ve ny conseil amin'ny président ve de alohan'ny situation ve de manana ministry ny kolotsaina tsika manana tsika de za ve de amela anazy any lohan'leo problème be reo ve de andefa anazy anditsapikeria voninahitra lehibe ny kolotsaina Toliara Tsapiky ary manaja an'izay fa alohan'ny situation misy za ve de amin'ny situation zao ve de mafana be zao ve de asaiko anangana bande rozeraky ny tanàna ndray izy anao vola tokony andoavana ny boursan'ny ankizy ve de olaniko amin'ny resaka bande rozy non za tsy miditra am'izany ka teneniko anareo tsy ho tiany mihitsy ny ara za i conseil aza non
Ary za tsy hanosy-menaka anao mihitsy satria tsy raharaha tokantrano ty na raharaha-mpianakaviana akory fa ho an'ny malagasy rehetra. Za tena nanohana anazy a, fa tsy hoe manohana anao akory de hoe andeha anafosafo anao zafady. Zay moa zany ny androany makasitraka antsika rehetra possible oui, makasitraka antsika rehetra mbola mamerina foana fiadanana ho an'ny tokantrano rehetra, fiadanana malalaka ny commentaire fa mba mihezatsika mba hoe tsy hampianadratsy ny zaza malagasy afaka tezitra fa ny teny ratsy mba somary lanjalanjao ihany na satria hevitra no miady fa tsy tsika rehetra ataovy zany, tena ataovy anatin'ny sainareo zany, hevitra no miady fa tsy tsika rehetra, tsika de iray malagasy iray ka oka mba hampahendrena hatrany ny tondrana ny commentaire na resaka fitenena publika ny influenceur surtout tena mba miangavy azambajany le teny ratsy. Makasitraka antsika rehetra, saotra anareo rehetra ary saotra ny fahendrentsika fiadanana ho an'ny tokantrano malagasy tsirairay avy. Andriamanitra momba antsika rehetra, mifankatiava reno fomba aminay fomba fiteninay hosy agny zay, mifankatiava reno malagasy raitsika. Saotra tompoko a, mankasitraka tompo lasy toko vavy a, Madame Lewis, saotra.